Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente Ankafiziny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Sardine Annie, manolotra anao ny Vaovao. Azo antoko Vaovao tsara kalitao Vaovao tsy matahotra orana tsara Vaovao manolotra anao ny Vaovao. Fampihavanam-pirenena averiny sadaiky indray ny resaka mouvance takona ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka ankehitriny tsy misy ny toromarika mazava avy amin'ny fanjakana momba fampihavanam-pirenena. Iza marina ny tena manam-pimahefa mitarika izany, nampatsiaro ny fizarana seza tany Maputo sy ny Pretoriady, Addis Abeba sy ny sisa tamin'ny taona 2024, 2024 ary 2024 indray ny zava-misy ankehitriny, miditra an-tsehatra ny vahiny ny vohy ny fampihavanam-pirenena. Fanapahan-kevitry ny fanjakana hatreto no niazonana ny filoha teo aloha fa tsy fanapahan-kevitry ny fitsarana raha notantery ny mpitondra teny ny governemanta omaly. Namafisiny ity farany fa mbola isan'ny fampiarana ny tondrozotra avokoa izany rehetra izany hatramin'ny fampihavanam-pirenena. Isan'ireo teboka lehibe no dinihana nandritra filan-kevitry ny governemanta tamin'ny alakamisy farany teo izany. Lafiny toe-karena $1 isan'andro no alohan'ny malagasy amin'ireo sambo mamaty solika. Tsy maharaka ny fivoaran'ny sehatra iraisam-pirenena ny fifamoivoizana an-dranomasina eto Madagasikara. Ireo sambo mitondra entana eto amintsika tsy afa-miditra mivantana eny amin'ny seranana fa afindra sambo kelikely kokoa aloha ny entana vao ahondrana eto. Nataon'ny fanjakana ny fandimby ho ambanin-javatra ny resaka morontsiraka araka ny nambarandreo avy amin'ny fikambanana manamboninahitra tatsambo eto Madagasikara na ny Komarma. Vaovao mahakasika ny hena. Nohidin'ny fanjakana malagasy hatramin'ny talata farany teo ny abatoara sinoa eny Vodivorona araka ny fanazavana avy amin'ny ministera ny fiompiana noho ny olana amin'ny resaka tontolo iainana. Avy hatrany dia nanarina ny lesika ireo sinoa tompony abatoara raha ny vaovao iray androany. Na izany aza omaly sy androany tsy mbola mikatona fa mamonomby somatsara ity abatoara nambaran'ny ministera fa nikatona ity. Nisokatra androany kosa ny fifanetana nandiany voalohany tamin'ny fifananakira ho ety mankalaza ny Noely izay karakarainy ny Kolo TVC FM Kerols izay nahitana mpandray anjara maherin'ny 500 androany. Manampahaizana manokana amin'ny hira sy ny fomba fihira, telo mianadahy sy solotena iray avy amin'ny Kolo TV no mpisara. Tanora no hita navitry tamin'ity fifananana ity ary nahitana ankizy sy olon-dehibe ihany koa. Ny andindin'izay avy hatrany. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme
Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakely 033 12 606 92. Ny ray novambra ka hatramin'ny raika amin'ny telopolo desambra tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Vaovao mety azahoana télévision 3D Changong 42 pouces sy réfrigérateur Hisense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga vaingana ary manatona ny tranombarotra Vaovao amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goava ambe. Fisarihana ny raika amin'ny telopolo desambra Vaovao ny tsara trano. Tongolo voatetika, miavo kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Zato isanjato Vaovao tsy miparitaka Vaovao tsy mandoto sady mora hoentina Vaovao azo antoko Vaovao tsara kalitao Vaovao tsy matahotra orana tsara okey ya mora ampiasaina Vaovao tsara ho zaho zato ariary. Ahona zay Kolo TV ve jerenao io? Eaya Ako zany nany Antananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io Ma TV plus vivako. Azany sary zany ianao tena qualité numérique taloha TV ihany hitanao tao fa amin'izao efa miampireo télé gasy efatra hafa koa ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza afaka jerena naiza to Madagascar zany io naiza. Aiza 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canal Sat, regarde en mieux. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, mon eau, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Ankasitrany ianao tompoko kilasy tsy mivavy mbola manjohy hatrany fahita lavitry ny Kolo TV miarabanao ary miaraba manokana kosa ireo mpanaraka ny fampahalamba any amin'ny faritra toy ny Toamasina amin'ny alalan'ny fahita lavitra FM Masina any Antsiranana amin'ny alalan'ny fahita lavitra DSTV ialana tsiny ety ampiandohana kosa ny fahatarana noho ny fandaminana anatiny eto amin'ny Kolo TV FM. Atombokitsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao averinisa indray ny resaka mouvance takona ny filoham-pirenena voavidim-bahoaka ankehitriny tsy misy ny toromarika mazava avy amin'ny ity farany indrindra momba ny fampihavana-pirenena iza marina tena manamahefa hitarika izany nampatsiaro ny fizarana seza tany Maputo sy Pretoria Isabebasy ny 6 tamin'ny taona 2024 raika ambin'ny 2024 ary tena ambin'ny 2024 indray ny zava-misy ankehitriny miditra ny tsehatra ny vahiny mivony fihavanam-pirenena samy manana ny heviny ihany koa ireo mpisehatra politika
politika rehetra eto amin'ny firenena mahakasika izay fampifanam-pirenena izay ary ny fanadihadiana. Tsy lara-pameana ho an'ny Sadek Ravalomanana marika. Mijanona ao sous résidence surveillée any Antsiranana i Marika Ravalomanana, ireo no akamaroan'ny lohateny gazety androany. Isan'ny teboka tsy mbola tanteraka ny fampihavana-pirenena izay voalaza fa fotodian'izy ireo. Reto tamin'ny vaovao androany kosa fa manana fepetra manokana izay takian'izy ireo fa tsy maintsy tanterahana avokoa ireo mpitarika ankolavevatra ary mifanipaka ny tombontsoa politikan'izy ireo ary sarotra ny fampiresahana. Io teboka io ny tena nanahirana ny Sadek ary tsy nisy ny hevitra tapaka. Ho an'ny imbika anankiray mpahay lalàna kosa tsy tokony irotorotoa ity fampihavana-pirenena ity. Mila olona atokisana eken'ny be sy ny maro manana charisme ozy ny teny frantsay no manao an'io. Raha ohatra ka dia iverina fa dia olo-kafa tahaka ny hoe misy maro milaza hoe ny FFKM no iverina fa manana an'izay charisme sy manana trekefa sy eken'ny be sy ny maro zay tsy mampanina nefa zany. Mitovy amin'izay fanambaran'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ihany io ny fampionana ireo filoha teo aloha rehetra amin'ny alalan'ny conférence sommet sosikevitra avy amin'ny FFM. Fampionana izay anaovana ny grand pardon ary toana ireo vondrona iresa-pirenena ihany koa. Tsy anaova ninona nefa izany raha tsy misy ny fifonana amin'ny vahoaka raha ny hevitry ny filoha nasionala ny atoko maitso. Efa nabarako hatramin'ny ela dia na zany ny faniriko hoe manetry tena ary mifona amin'ny vahoaka izay tena niaran'ny zavatra nataon'ny mpitondra ny fanesy mpitondra anankiefatra mbola velonaina dia izy efatra mihitsy no maka fitenenana mangataka fifonana amin'ny vahoaka malagasy fa tsy veriko hoe tsy tsara loatra raha hoe fonompinosona hoe ao anatina fomba fiaraha-mivavaka ngeza be na fifamelana daholo be mafoaka be. Ifona ve Ravalomanana, ifona ve Ratsiraka, ifona ve Zavelbera ary ifona ve Andry Rajoelina, ireo no fanontaniana mipetraka hatreto. Ny pomba azy ireo tsy misy manaiky ny fisotrondro noho ny politika izay naterin'ny sefafifa tokony anaraka ny fampihavana-pirenena hisorohana ny fifandonana amin'ny hoavy. Fomba hoana no nitondrana izany. Fanontaniana mbola endrasambaliny avokoa ireo raha miresaka ity fampihavana-pirenena ity. Intsakilany ihany koa ny Sadek manisika ny fampiarana hatrany ireo andininy ao amin'ny tondrozotra. Isika nefa efa manana filoha-pirenena voafidy ary efa eken'izao tontolo izao. Aiza ho aiza ny toerana asian'ny Sadek ireo hery politika matanjaka teto amin'ny firenena ary nahasedra fifidianana raha toa ka ny resaka mouvance indray no hiverina amin'izao efa ato anatin'ny repoblika faefatra izao. Ho an'ny akamaroan'ny olon-tsotra mpanara-baovao ny fahitana ny mbola fahatongavan'ny vahiny tahaka ireny dia midika ho falemen'ny fanjakana manoloana ny raharaha politika. Fanapa-kevitry ny fanjakana hatreto no iazonana ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana fa tsy fanapa-kevitry ny fitsarana raha ny notanterany ny mpitondra teny ny gouvernemanta ho malina mafisiny ity farany fa mbola isan'ny fampiarana ny tondrozotra avokoa izany rehetra izany hatramin'ny fampihavana-pirenena isan'ireo teboka lehibe nodinina nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny alaka misy farany teo izany fanatezina. Mijanona mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra any Antsirana ny Marika Ravalomanana mazava amin'ny fanazavan'ny mpitondra teny ny gouvernemanta. Tsy ho raha-pitsony na rafaka-pitsony no hiverenena faravohitra ity filoha teo aloha ity. Na izany aza, nahitana endrika ny fampihavana-pirenena ny fihetsikana asehon'ny fanjakana malagasy manoloana ity filoha teo aloha ity. Nefany ty fitondram-panjakana ity dia satria zava-dehibe loatra ny fampihavana-pirenena dia nihevitra hoe rehefa namono ainy ny anabavy nandrimatoa Marika Ravalomanana dia nomena lalana izy hiatrika amin'izany adidy zany. Ary tao anatin'izay dia nokarakaraina miafahana miatrika fa naverina ihany izy amin'ny toerana nametrahany azy. Araka izany, mbola mianatra sy manan-kery ny tondrozotra izay efa narafitra ho lalàna nandritra ny vanim-potoana teteza mita. Aiza ho aiza ny toerana lalam-pandrenan'ny repoblika fahaefatra raha toa ka miankin-doha amin'ny lalàna tamin'ny teteza mita nentina ivoaka ny krizy ny filoham-pirenena lanim-bahoaka. Ny fampiarana lalàna amin'izao fotoana izao izay isan'ny miteraka resabe rehefa afaka mamela heloka sy namafa heloka ny Prime Ministre Kolo manoloana ireo ambaran'ny gouvernemanta fa dahalo ny ovafo fampihavana-pirenena izany hoy ny ministry ny mponina. Fampihavana-pirenena dia mahakasika ny rehetrarehetra avonina ny tanana amin'izay rehetra manana faniriana ametraka an'io fampihavana-pirenena io hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra
ary tsy resaka olona iray ozy aho teo fa resaka malagasy rehetra izay mila n'izany fampihavanana izany satria misy ihany koa any amin'ny rehetrarehetra any disadisa maro samihafa ara-piarahamonina na tsy resaka fotsiny afa reny dahalo ny vaofo reny dia azo everina hoe tafiditra ihany koa ao anatin'izany zavatra izany. Fanambatambazana ny mpamatsy vola hanome vola misimisy kokoa no antony fihetsiketsehana rehetra ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao hoy ny mpanara-baovao maro. Tsy naneho hevitra momba izay voalaza fa dahalo ny ovafo izay ireo sadek tamin'ny fandalovan'izy ireo teto. Na dia isan'ny nampalaza ny gouvernemanta Kolo Roger aza izany ankehitriny eny amin'ny fiarahamonina eny. Vaovao mahakasika ny fifidianana be ny tanàna Kosa indray miankina amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fitsinjaram-pahefana anivon'ny antenimieram-pirenena ny tetiandro ahafahana mantanteraka izany fifidianana kominaly izany. Isan'ny mbola mila fandiniana amin'izany ny sata manokan'ireo kominina 3, mbola manao ny asany kosa ny senita hatreto ary hanomboka amin'ny fanaovana ny audit izany eo anivon'ny senita. Fanatetiana. Miandry ny fifidianana ny ben'ny tanàna avokoa ny fandrosoan'ny fananganana ny androm-panjakana maro eto Madagasikara. Isan'izany eo anivon'ny antenimeran-doholona, eo ihany koa ny haute cour de justice na ny HCJ. Hatreto anefa mbola tsy misy resaka teny anivon'ny antenimeram-pirenena ny fandaniana izay volavolan-dalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana izay. Alohan'ny ravan'ny atosikefy fotoana iasan'ny antenimieram-pirenena amin'izao taona efatra ambin'ny folo dia tafanjoro zany reo. Ka ny sisa misakana zany zao any anangana ny antenimieran-dolona dia reto le hoe ny fifidianana amin'ny commune sy fifidianana amin'ny faritra satria indrindra zany satria reo le atao hoe mpifidy lehibe na hoe grand électeur zany na mpifidy vetsy zany hatreto tsy mbola misy ny calendrier mazava momba ny fanatanterahana izay fifidianana communal izay. Mbola manao ny asany aloha hatreto ny senita amin'ny fikarakarana ity fifidianana ity. Raha ny tokony ho izy anefa tapitra amin'ny 15 volana janoary 2022 ny fiampitoana iasan'ity rafitra tamin'ny tetezamita ity. Nanambara ny fahavonona ny karakara izay fifidianana izay ny senita saingy mbola miandry fatratra ny fandaniana ilay volavolan-dalàna raha nanambara ny filohany Atala Beatrice. Tsy vitantsika amin'ny toana ity ny fifidianana be ny tanàna ary dia mbola matoky moa zany ny senita fa hojerevan'ireo antenimieram-pirenena tsy ho ela zany ilay commune anankitelo izay manana sata manokana zany amin'izao fotoana izao ary dia rehefa mivoaka io dia ho atolotry ny senita ny gouvernemanta zany ny calendrier ny daty zany momba an'izay anaovantsika na ny communal zay fa efa vita ary efa mipirina tsara moa ato amin'ny senita. Raha toka tsy tafiditra anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ety anivon'ny antenimieram-pirenena ity fandanianan'ilay volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana ity. Tsy maintsy miandro fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny talata voalohan'ny volana May 2022 raha toka tsy miantso fivoriana tsy ara-potoana ny gouvernemanta na ireo solombavambahoaka. Tsy tafiditra anatin'ny teti-bola-panjakana 2022 ihany koa ny fikarakarana izay fifidianana izay raha toka efa misy ora-bolana tokana ho an'ny antenimieran-dolona kosa ao anatin'izany. Fa tsy mbola misy tokotany ny karama ny kongresy tetezamita tamin'ny 3 volana farany asan'izy ireo. Tonga ny tahak'izany teny amin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ny soloten'izy ireo omaly rehefa nanome 2.7 ora ny fanjakana ray hetsy sy ray tapitrisa ariary ny karama ny CT iray raha atao ny kajikajy tsotsotra vola manditina ny 4,9 tapitrisa ariary ihany no takian'izy ireo. Ny alamaina fotsiny anefa izy ireo aiza indray ny fanjakana no ahito io vola be io na ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola-panjakana 5 azy tsy namaritra izay karama ny CT izay intsony dingana maromaro no efa mitanteran'izy ireo talohan'izao saingy tsy mbola nahazo valiny hatramin'izao. Maromaritra iraisana no tadiavin'izy ireo raha nambara ny soloten'izy ireo. Fa lafim-baovao hafa kosa indray fiona Etseroa tonga eto amintsika ireo délégation misy ny parlementaire avy amin'ireo tany miteny frantsay raha ny fanazavana fanamafisana ny fiverenan'ny Madagasikara ao anatin'ny vondrona iraisam-pirenena no antondian'izy ireo eto amintsika etsakilan'izay nefa ny SADC mbola nanamafy fa tsy mbola feno ny fepetra rehetra ahafahan'ny Madagasikara miverina ao anatin'ity vondrona ity fanampin'izany tsy mbola misy tonga ao amin'ny kitapo mbola panjakana ihany koa ireo vola fanampiana ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany ny fitondrana tsara tantana sy ny fisiny mangarary eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena no mbola andrasina raha ny fanazavan'izy ireo omaly indray nefa ny filohan'ny antenimieram-pirenena dia nilaza fa efa tsy ho elitsony izany ary profon'izany ireto parlementaire vahiny reto izay tonga eto amintsika arao ny fanampanazavana. Voalohany raha tafiditra tamin'ny krizy Madagasikara tamin'ny taona 2020 iarahantsika mahita fa ny iraisam-pirenena dia tsy tia halalantsika Madagasikara mihitsy. Tao anatin'izany anefa dia na dia nosy aza Madagasikara
dia tsy afaka hitokamonitsika ilaina ny fiarahana amin'ireo mpiara-minombonantoka na ara-teknika na amin'ny lafiny ara-bola indrindra ny fifandraisana amin'ny mahasamy parlemanta eran-tany. Fa iza ihany koa ny idirantsika eo amin'ny pejy ny toe-karena $1 isan'andro no alohan'ny malagasy amin'ireo sambo matsoliky tsy maharaka ny fivoaran'ny sehatra iraisam-pirenena ny fifamoivoizana an-dranomasina eto Madagasikara. Ireo sambo mitondra entana eto amintsika tsy afamiditra mivantana eny amin'ny seranana fa afindra amin'ny sambo kelikely kokoa aloha ny entana vao ahondrana eto. Antony mahatonga izany ny fanaovan'ny fanjakana ho ambanin-javatra ity sehatra ity araka nambaran'ireo anivon'ny fikambanan'ny manambonahitra tatsambo eto Madagasikara. Fanatetiny. Azo atao mamerina ny Madagasikara eo amin'ny toerana nisy azy 30 taona lasa izay mikasika ny fitazomana ny toerana mendrika nananany teo amin'ny lafin'ny fifamoivoizana an-dranomasina. Teo aloha 17 mihoatra ny sambo nananany firenentsika hoety mivezivezy manondrana kafe sy vokatra maro karazany avy eto ary namatsy ireo nosy ny ranomasy be indiana ny malagasy tamin'izany. Ny tsimbadika tanteraka nefa izany araka ny fanazavany ireto tompona andraikitra ireto. Amintsika miteny zao tsy misy na sambo iray ara malagasy afaka mandeha voyage international. Inona ny antony? Satria tsy maharaka ny norma izay apetraky ny organisation maritime internationale intsony ny sambo izay ataontsika hoe mitondra ny saina malagasy na amin'ny teny frantsay moa mibatra pavillon Madagasikara. Ho an'ny solika ampiasaintsika $1 isan'andro no sara-pifamoivoizana izany. Tsy lara-pahamehana amin'ny mpitondra nefa ny fikarakarana sambo manokana azon'ny malagasy ampiasaina. Mila olona manatra kifa amin'ity sehatra ity ny fitantanana izany raha no nambaran'ny sekretera jeneraly Nico Marma. Itsika zao nanana kompania nasional mihitsy zany anankiroa telo niaraka tamin'ny Solima ataovy olona mafean'le sehatra no mitantana azy. Raha eo le olona voa alala n'le zavatra aka fotoanany maro izy voa alala hoe inona marina moa ty atao ato ty. Tsy niresaka vatra ihany araka izany no tena mahazava-dehibe ny fananan'ny Madagasikara sambo fa eo indrindra ihany koa ny fanaraha-maso ny morontsiraka. Tsy ny sambo ihany no tokony ho lara-pahamehana ho an'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fiarovana ny sisitany fa eo ihany koa ny fiaramanidina piady ny helikoptera izay tokony hiparitaka amin'ny tobo maro amin'ny lafivalonynosy. Hatreto na fiaramanidina na sambo eto mivarotra na fiaramanidina na sambo piady tsy manana tsika malagasy na dia iray azy raha toa ka sambo piady amampolo no entiny firenena frantsay miaro sy miasa manodidina ny nosy la Réunion. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohateny vaovao ny idin'ny fanjakana malagasy hatramin'ny talata farany teo ny abattoir sinoa etsy votovorona araky ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fiompiana no ny olana eo amin'ny resaka tontolo iainana re kosa fa noho ny tsy fanajan'ity abattoir ity ny siny ombin'ny fanarahana fa hovonoana isan'andro no antony anakatonana izany omaly sy androany anefa tsy mbola nikatona fanamono misomatsara ity abattoir nambaran'ny ministera fa nakatona ity arony andindiny mahakasika izay. Raha tsy hivina efa nitondrana fanadiadiana manokana tao anatin'ny fandaharana alaliny ny olana teraky ny abattoir sinoa etsy votovorona sy ny any atsimo. Roa volana ty aoriana nanapa-kevitra ny fanjakana fa hidina ity abattoir iray ity. Mihidy ity abattoir eto votovorona ity ary tsy afaka manao famonoana omby intsony hoy ny tompona andraikitry ny ministeran'ny fiompiana tamin'ity herinandro ity. Araka ny fanazavan'ny taliny kabinetra ny ministeran'ny fiompiana dia misy ny fenitrara tontolo iainana tsy voahaja ka manimba ny tontolo iainana. Ary loza mitatao ho an'ny mponina manodidina sy ho an-Antananarivo mihitsy izany. Raha ny zava-misy anefa omaly ariva tazana mbola nizotra ny azo ity toerana famonoana omby ity ny fiarabe maromaro mitondra omby. Tsy nisy nampiatra ve ny baiko ny fitondram-panjakana sa resaka fotsiny ny fanidinana ity abattoir ity. Tsy nety nandray ny mpanao gazety ny tompona andraikitry ny abattoir teto votovorona. Ireo mpiasa ihany koa nanamafy fa mbola miasa somatsara. Tsy mbola naheno akory fanidiny fanjakana ity abattoir ity. Ato fanjakana ty abattoir ity marina izay miasa izay miasa zay tsy naheno zay loha hatreto miasa zay misy tonga foana isan'andro misy tonga foana amin'ny camion misy hatramin'izao aloha mbola hitana misy miditra ihany ako satria zany zao misy mandeha amin'ny tany dia misy mandeha amin'ny tomobile zay kosa mbola tsy na hoe fampalinesana hoe nahazo fampalinesana fantakana hoe mihidy io
atreto ohatrany hoe ze motsy ohatrany lefa voalaza teo zay tsy de manana accès fa mahita ihany zay le hoe misy mpiasa miasa ohatran'zany. Araka ny fanadihadiana nataonay dia misy minisitra sy tompona ndraiky mpanjakana ambony mifanipa-kevitra momba ny anidina tsy an'ity abatoara ity. Misy tompona ndraiky mpanjakana nandray valizy araka ny voambolana fampiasa amin'ny resaka kolikoly avolenta ka mahatonga ity abatoara ity tsy mbola mihidy hatramin'izao. Andrasana ny fanazavana ofisialy avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mahakasika izany. Ny zava-misy aloha nilaza ny ministera fa miato ary mihidy ny asa rehetra atao ao amin'ny abatoara. Ny mifanohitra amin'izany ny zava-misy araka ny hitan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Raha ny vaovao azy dia nisy ny fantsiny ireo olana momba ny tontolo iainana efa nataony io abatoara sinoa ny votovoriny io tamin'ny herinandro iny. Fa ivadika lafim-baovao afaka kosa indray isika vitsy ny polisy eto amintsika raha polisy telo no ilaina ho an'ny olona arivo ny antsika kosa dia polisy iray no misahana izany iray alina no isan'ireo mpiadina ny soratra anarana ho polisy manerana ireo ivotoeram-panadinana 20 manerana nosy 500 ihany nefa no ilaina amin'izy ireo miezaka natratra ny fentra iraisam-pirenena ny ministera ny filaminam-bahoaka akoatr'izay miezaka ny adio'ny filaminana ihany koa izy ireo miara-miasa amin'ny bianco izy ireo tamin'ny fanomana ny laza adina mandritra ny fotoam-panadinana amin'ny fitsarana ary ny famoana ny valim-panadinana itsakilan'izay miandratra ny siny mifangararana ireo mpiadina iray alina no isan'ireo mpiadina 770 commissaire 400 officier 109 inspecteur ary 709 ho agent de police akoatr'izay miezaka ny anafoana an-dahalo antanàn-dehibe sy amerina ny basy miparitaka ny ministera ny filaminam-bahoaka. Dia izany koa ny vadiantsika lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray fanalan'ireo miketrona amin'ny hoditavy ireo tasy manelingelina ireo tava mety anelingelina ireo tavy mety anelingelina amin'ny vatana samy ahitana vokany eo no avokoa izany tolotra vaovao azo jifaina ao amin'ny felina etsatsakavirina nomboka androany tsy nijanona tamin'ny fikarakarana tsotsotra tony teo aloha izy ireo fa miroso amin'ny fampiasana fitaovana vaovao manaraka ny fivoarany teknôlôjia na dia zava-baovao avy any ivelany azy ity netiny ity toerana ity latsaky ny fitopolisan-jato amin'ny sara-pikarakarana kosa ny efain'ireo mpitsitraka ny tolotra eto amintsika ny vao Feline Beauty Innovation araka izany ny Feline teo aloha arao ny fanadihadiana. Fahatsarana amin'ny endriny vaovao azadika tsotsotra toy io ny filamatry ny Feline Beauty Innovation izay manome tolotra vaovao azony rehetra jifaina manomboka androany. Tsy sarotra ny mitana ny tava sy ny fijoro toy ny tanora na dia efa mananika ny 20 taona aza ny olona iray. 20 taona lasa izay nanomboka ny asany tamin'ny taovolo sy ny fikarakarana ny tava ny Feline. Ny tombontsikelikely nanaraka ny fandrosoany ny teknôlôjia ny ivitoerana ary ny ampy araka izany ihany koa ireo tolotra no sitrahiny ny mpanjifa izay vehivavy ny valpolisan-jatony. Nanambary ty tompona andraikitry ity fa eo no dia hita ny vokatra izay fikojakojana atao izay. Amin'izao fisokafan'ny Feline Tsakaviro Beauty Innovation indray moa izany ny anarany amin'izao fa tsy Feline Spa Tsakaviro intsony dia voalohany indrindra hitanareo fa fiovana tanteraka no nentinay ho an'ny mpanjifa nouvelle technologie amin'ny resaka fikarakarana tarehy sy ny fikarakarana vatana no nentin'ny Feline indray amin'izao faraparan'ny taona izao. Misy ny thermage dia soin hoentina ho an'ny ireo olona mila effet lifting izany hoe peau raffermi ohatra manana an'ilay peau somary miroraka reny dia manavao ny peau izany. Dia akoatran'izay ny ilaita système d'épilation définitive dia misy ihany koa ny soin éclaircissant poudre noire. Isan'ny mampalaza ny Feline ihany koa ny fikotsana ny hoho amin'ny alalan'ny gel ultraviolet izay fomba moderna. Ireto fitaovana ireto samy ampiasaina amin'ny fanatsarana ny endrika sy ny vatana daholo ary mpiasa marina traikefa no misahana izany. Tonga nanatrika ity fampahafantarana tolotra vaovao ity ireo mpanjifa tsy mahafoy ny Feline mahavelom-bola azy ireo ny zava-baovao ataony ivitoerana. Tena manaraka an'ilay zavatra vaovao momba ny beauté antsika vehivavy malagasy. Tena hitany hoe tena zoro tena ohatran'ny a New York mihitsy zany tsika izao afaka manao rehetra tsy mimakany Chine intsony manao derma. Tena vaovao be vao tonga mihitsy amin'ny herinandro izay dia hanao fanamandriana andramanay daholo ny tolotra rehetra.
Maharitra ora iray eo ny fikarakarana mpanjifa iray ary mifantoka amin'izany ny mpikarakara ao anatin'ny hevitra iray manokana toy ireny any amin'ny tompom-pahasalamana ireny. Mila karakaraina ny vatana raha nambaran'ny tompon'andraikitra voalohany dia nahatrena nandritry ny lahateniny. Na dia nanolotra zava-baovao aza ny Feline Beauty Innovation, tsy foana ireo tolotra nahafantarana azy teo aloha toy ny taovolo sy ny fanatsarana ny hodi-tava ary ny fomba moderna fanenana vatana izay isanino hatsaraina nanomboka androany. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray toy ny fiara-miasa ny Université ny Madagasikara amin'ireo université any ivelany io malotolakandro mpampianatra pikaroka iray avy amin'ny Université ny Rennes voalohany any Frantsa notolora ny Université n'Antananarivo ny mari-pakasitrahana Docteur Honoris Causa Professeur Jean-Jacques Durand mampianatra pikaroka ny ara-niasa tamin'ny sampam-pampianarana DEX notolorana izany 10 taona no niasany teto Madagasikara ary nanosika betsaka ny sehatry ny fampianarana ny lalam-piofanana toe-karena ity mpampianatra pikaroka ity tsy mbola hijanona hatreo kosa nefa ny fiara-miasa eo amin'ny rotota sy ity professora ity fanampanazavana. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas une coopération ponctuelle. Araka ny teneniko teo, efa misy rafitra napetraka tamin'izany. Mpampianatra maro no nomena fampiofanana ary efa miara-miasa izahay amin'izao fotoana izao. Aharitra ity fiara-miasa ity ary tokony handray ny fanohizana ny asany amin'izay ny tanora aty aoriana. Ary efa mpampianatra ety avokoa ireo mpianatra taloha. Matoka fa izy ireo no solonay. Et je crois que ce sera à eux de prendre le relais, je suis confiant. Faraky nefa narahinotana anatin'ireo lohatenim-baovao ny sokatra androany ny fifantenana andiany voalohany tamin'ny fifananakira hoety mankalaza ny Noely izay karakarain'ny Kolo TVFM Kerols izay nahitana mpandray anjara mahery ny 500 androany manampahaizana manokana amin'ny hira sy ny fomba fira telo mianadahy no solitena iray kosa avy amin'ny Kolo no mpitsara tamin'izany tanora no hitana vitrika tamin'ity fifananana ity ary nahitana ankisy olon-dehibe ihany koa mbola mitoram-pitso ity fifantenana ity androany sy rahampitso ny dingana voalohany amin'ity fifananakira ity manomboka amin'ny alatsinainy izao kosa aoriany fampalam-baovao amin'ny teny frantsay no anaraintsika mpijery izany isan'andro isan'ny tsarany ireo mpandray anjara ny fahaizana mihira ny Noely ny seho an-tsehatra ny mampiavaka ny mpandray anjara ary ny fomba fitafy ho an'ny androany samy nanana anitra ho azy avokoa ireo hira natolotra ireo mpifaninana raha itsika ny ampahany amin'ny seho nataon'ireo mpandray anjara ireo. Piovana andro fibebahana alavotanyilay fana izay mitaonantsika isan'andro hoe tsy sasatra fa tinono Noely hatrany ny fiainana. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Andro mala sasady sudoku lai andro izay nisehoan'ny Jesu. Mare tunato mani tunashani to veila sila savavao mafali pamo sinutera kandruani. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Araka izany nisy ny tena nahin'ny hira, nisy ny tena nahin'ny tafy, ao koa ireo tena efa mpanakanto nisy ihany koa anefa nahafinaritra sy nampitsika teo amin'ny lafiny maro azadino ary manomboka amin'ny alatsinainy izao isan'andro hatramin'ny faraika amby 20 Desambra no arantsika izay fifaninanana Kerols eto amin'ny fahitalavitra Kolo izay.
Fanakatonantsika ny fampahalam-baovao amin'ny teny gasy malagasy amin'ny tianio ity maresaka avy any ivelany. Andro voalohany fivirina tapon'ny G20 nilazany tsy hiatrika hatramin'ny farany izany ny filoham-pirenena Rosianina Vladimir Poutine izay nahazo kiana avy amin'ny firenena tandrefana noho ny raharaha Ukraine nanomboka ny zoma teo. Sesilany ny fanambarana nanomboka tamin'ny filoham-pirenena Amerikana Barack Obama nandalo tamin'ny Prime Ministre Britanika David Cameron ny chancelière allemande Angela Merkel izay nanakina ny herisetra misy ao andrefan'ny Ukraine io maraina io. Niona tamin'ny filoham-pirenena Frantsay ty filoham-pirenena Rosianina ity nivohitra nandritry ny ora iray mahery sy ny fiona ny krizy ao Ukraine ka isan'ny miteraka disadisa eo amin'ny fifandraisan'ny Frantsa sy Rosia. I Frantsa izay mandany andefa ireo sampiady roa nafarany Rosia tsy mahita ny toerany ao amin'ny fivoriany G20 Vladimir Poutine izay foto-dresaka ankoatry ny politikany mahakasiky ny fifandraisan'ny Rosia amin'ny firenena hafa nandritry ty andro voalohany ny fivoriana tapony ity. Andrasana araka izany izay mety ho toy ny ity raharaha ity. Fa mahakasika ireo vaovao nisongadina tamin'ny tianio ity kosa tsy mbola misy toromarika hatreto avy amin'ny filoham-pirenena mahakasika ny fampihavanam-pirenena. Fanapakevitry ny fanjakana hatreto ny azonana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa tsy fanapakevitry ny fitsarana raha nitatitra avy amin'ny gouvernemanta. Miankina amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fitsinjaram-pahefana eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny tetiandro ahafana mantanteraka ny fifidianana kominaly. Nidin'ny fanjakana malagasy hatramin'ny talata farany teo ny abatoara sinoa etsy votovorona noho ny olana eo amin'ny lafiny tontolo iainana ary farany arahinao isan'andro manomboka amin'ny alatsinainao avy izao eto amin'ny fahitalavitra Kolo ny fifananana Kerols. Dia izany koa no entina manakatona ny fiarantsika tamin'ny tianio ity azadino rehefa avy eo narahinao ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay. Ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko. C'était les infos du soir avec Socavitre. Socavitre, très sincèrement à votre service. Un café sans fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Ny fampalalam-baovao Kolo TV dia niranao tamin'ny sardine Annie. Azo antoko tsara kalitao tsy matahotra orana Ny fampalalam-baovao Kolo TV dia niranao tamin'ny Vaovao.